Manatra ny fiarabana tompo klasy tompoky vavy tonga soa indray ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasanao ampanajany izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny fifidianana sy ny zotra-pifidianana avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Tsy handray anjara amin'ny fanoloana ireo mpikambana ao amin'ny CENI ny firaisamonim-pirenena fa iroso amin'ny fitariana sy ny fanatsarana ny zotra-pifidianana iray manontolo hoy ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Tsy ny fanoloana olona ao anatin'ny rafitry ny CENI amin'izao fotoana no itondra fanavaozana sy fanatsarana momba ny fifidianana hoy ny fanazavana fa ny fafandany mpitona fotsiny izany raha ny fanazavana nataon'izy ireo. Matona metra-pialana ireo mpikambana valo dia tsy mahavita ary sarotra sy tsy azo everina ny sy ny olo-kafa anatanteraka izany raha ny fanehoan-kevitra ihany. Miainga amin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra iarahany herivelo rehetra amin'ity taona ity no itondrana vahaolana vaovao amin'izany ho ihany ny fanazavana. Tato-baovao ny Ando Miaratiana eo amin'ny saritsin-datsara ny mbola avatsara. Tokony foanana ary avaozana tanteraka ny vomiera malotena misahana ny fifidianana na ny CENI ho ny firaisamonim-pirenena. Tsy azo itokisana ary tsy afaka mitarika ny fanavaozana velively, ny zotra sy ny lalàna ary ny rafi-pifidianana ny rafitra sy ny olona mandrafitra ny CENI ho izy ireo. Fa tsapatena fa tsy manana andraikitra amin'ny fitariana ny dingana fanavaozana ny rafi-pifidianana ny fametra-pialana ireo mpikambana valo ho ihany firaisamonim-pirenena izay mihefitra fa fandany mbola mpanjakana amin'ny tsy antony ny fanohizan'ny andraikiny sy ny zava-hitranga na hosoloana azy io rafitra CENI amin'izao fotoana izao io. Fa tsy ilaina ary tsy lahara-pahamehana velively ny fanoloana ireo mpikambana maharitra komisera mandrafitra ny birao ny CENI. Ny fanafoanana ny birao maharitra aza ny tokony atao ka ireo mpanatanteraka no mampihodina amin'ny farafahakeliny ny rafitra mandra-pahatonga ny rafitra mpiarakara ny fifidianana avoaka ny fifampiresahana fanavaozana. Ny firaisamonim-pirenena miantsehatra amin'ny fifidianana ny demokrasia ary ny fanjakana tsara tantana dia vonina ny amaly ny antson'ny fitondram-panjakana hitarika na handray anjara mavitrika miaraka amin'ny ministeran'ny fanavaozana mba handrindra ny fanakalozan-kevitra amin'ny mpiatsehatra sy atoko politika ka hananantsika fomba fiasa, lalàna ary rafitra mahaleo-tena vaovao azo itokisana hikarakara ny fifidianana rehetra mbola ho avy. Araka izany, tsy ny fanoloana olona ao anatin'ny rafitra CENI amin'izao fotoana izao no hitondra fanavaozana sy fanatsarana momba ny fifidianana fa fandany mpitony izany ho ny fanamafisana. Tsy azo vezina ihany koa ny avy-tany olo-kafa io andraikitra io raha toa ka mpikambana valobe izao no indray nametra-pialana. Tsy azo ekena ary everina ho fandanimpona ho an'ny firenena efa sahirana ny fanoloana mpikambana eo anivon'ny CENI izay tsy azo itokisana ary tsy misy asa ho ataony akory ho ny firaisamonim-pirenena manao antso miantefa amin'ny mpitondra fanjakana. Avy miarika amin'izay fanakalozan'izay no tokony hanangana n'ilay rafitra mpikarakara ny fifidianana vaovao mba afaka hitondra ny fifidianana tena ao anatin'ny fahamarinana tanteraka amin'iny taona 17 iny mitondra ny fanavaozana ilaina rehetra amin'izany. Efa averinay fa tsy ny fanoloana olona ao anatin'io rafitra CENI amin'izao fotoana izao io no hitondra fanavaozana momba ny fifidianana sy ny fanatsarana ny fifidianana eto fa fandaniam-pona zany ary efa natsapatena ary leo ireo mpikambana anankivaly teo aloha tokony mijanona amin'izay ny andraiky no atao izy nametra-pialana dia tsy azo eferina velively ny avy-tany olo-kafa an'izay andraikitra izay. Anjaran'ny malagasy no manapa-kevitra amin'izay hitany fa tokony ho atsaraina sy avaozina ka manaraka fotsiny no asan'ny mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena. Miankina betsaka amin'ny mpitondra fanjakana nefa izany ho ny firaisamonim-pirenena. Ny raisam-pirenena nge ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy ny firenena malagasy ny zava-dehibe aminy. Tsy ny fisina rafitra na fijoroana rafitra anankiray ka rehefa mitombona ilay hoe tsy misy ilana azy tsony ary tsika malagasy manapa-kevitra hoe tsy ilaina tsony ny fanavaozana izany mpikambana ao anivon'ny CENI izany dia manaraka n'izay fanapa-kevitry ny fitondrana malagasy izay ny mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena. Tadio anefa ny mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena izay nanampy tamin'ny fifidianana nandritra n'ireo fotoana amin'ny asan'ity CENI ity dia efa niteny foana n'le hoe iny reto ny zavatra tokony hatsarainy. Tsy misy mihitsy
dingana anankiray nytaritiny io rafitra sene io amin'ny ankapobeny zany tamin'izay fanatsarany zay dia na tsy miteny ary izy matoky zay fa hoe mety mitovy fomba fijery amin'izany ihany koa ary tsy hanome sazy atsika noho n'izany hoe fanapa-kevitritsika ty amin'ny malagasy atsika. Misy lavon-javatra maro mila jerena mialoha ny ametrahan'olona amin'ny toerany ho ny fanamafisana. Nisy ny anaovana ny RAL, révision annuelle de la liste électorale tamin'ny taona teo. Nefa moa izy noho n'ilay hoe fahatsapana zany hoe lasa fandaniam-poana ihany ao anatin'iny dia najanona zany zay fanapa-kevitra atao anatin'ny conseil des ministres hoe najanona lay ataontsika hoe fanavoazana zay andraranjaikitry ny CENI zany ao anatin'iny satria lay lisy mpifidianana zay mivoaka eo dia raisina ohatrany hoe ho toy ny na le mpikarakara zany na ihany koa eo nivon'ilay olom-pirenena dia zay ataontsika hoe zany zany anisany fanankiray hoe mametraka an'le hoe manahoana raha ametraka an'le olona indray tsika ao anatin'izay. Manoloana izany tsy handray anjara amin'ny fanoloana ireo mpikambana ao amin'ny CENI ny firaisamon'nim-pirenena fa iroso amin'ny fitariana sy fanatsarana ny zotra-pifidian'ny iray manontolo ho ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Raha nidingana efa navoaka ny fanjakana tokony ho tanterana amin'ny enimbolana faharoa amin'ny ity taona 2024 ity ny fifampidiniana ho fanatsarana sy fanavaozana ny lalam-panorenana sy ny fanavaozana ny fifidianana. Tokony efa hita soritra amin'ny oaraka izany ny tondrana ny rafi-pifidianana miainga amin'ny fifanakalozana sy fifampidiniana. 7 mars 2024 7 mars 2024 feno 7 taona katroka androany ny fotoana nametrahany filoha Marc Ravalomanana ny fitantanana ny fiainan'ny vahoaka malagasy rehefa nahery vaika niantra manaina ny fanonganam-panjakana tamin'izany fotoana. 7 taona aty aorina tafarina ve ny toekarena, niena ve ny fantrana, ny amora ve ny vidin'ireo kojakoja ilaina andavanandro. Ity fanadiadina eo amin'ny rindra-tsara ny niaro tanjona ity no amaly ireo fanontaniana ireo. Tsapako fa tonga eo amin'ny kion-dalana anankiray tsy maintsy andraisako za samy rery fanapahan-kevitra ankehitriny. Noho izao fisavorovoroana misy tsy fitovim-pijery na eo anivon'ny folo alin-dahy na eo anivon'ny olom-pirenena. Zava-dehibe loatra nefa ny famerenana aingana dia aingana ny filaminana sy mba ahafahana miasa miaraka na nindinika aho na makafaka lalina ny toe-javatra misy eto Madagasikara ankehitriny. Tiantsika loatra ty firenena malalalantsika ity ary samy malagasy ka menakavy samy tia tanindrazana ary samy mitady zay hahasoa ity firenena ity koa tenaiky fa ampahendrena ny fanapahan-kevitra ho raisika dia ny fandravana ny gouvernemanta ary ny fanolorana amin'ny fahefana ananganana directoire militaire. Rehefa nandray fanapahan-kevitra ny ala tamin'ny fitondrana any Madagasikara ny filoha Marc Ravalomanana ka nametraka ny fahefana teo am-pelantanany tafika malagasy dia nipohitra ny tanjona tamin'ny fanonganam-panjakana. Nafindra tany amina olona sivily ny fahefana nomena any Andry-Rajoelina. Ny 7 mars 2024 no nanamarika ny fiovana lehibe teo amin'ny fitantanana sy ny fahefana ny tondrana ny firenena. Tsy vita mora fa nisy fiantraikany lehibe tamin'ny fiainan'ny malagasy sy Madagasikara sy ny toekarena nandritra ny taona maro ary mandrakandroany iny fanovana tsy ara-dalàna iny. Nanidiny robinet ireo mpamatsy vola sy ireo mpiara-miombonantoka ka niditra tao anatin'ny krizy lalina ny firenena. Niena ny asa sy ny fidiram-bola indrindra ho an-tanora sy ny mpiasa. Niena ny tolotra fototra toy ny fanabeazana sy ny fitsaboana noho ny fiainan'ny vola miditra amin'ny fanjakana sy ny isan-tokantrano. Talohan'ny krizy 10 ka hatramin'ny 700 isan-taona ny fitombony ari-karena saingy tamin'ny taona 2024 aotra faingo 3 ka hatramin'ny 200 isan-taona tamin'ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 ary tonga hatramin'ny miiba 400 izany na -4. Ny amafy ny tany fantrana ka nahatratra mihoatra ny 700 amin'ny malagasy no miaina amin'ny vola latsaka ny $2 na 7,000 ariary eo isanandro. Very ny fitokisan'ny mpampiasa vola avy any ivelany ka nitarika fatiantoka teo amin'ny $700 teo eo raha ny antotanisa ka nahatapaka tetikasa fampandrosoana maro. Ny sehatry ny fizahan-tany izay loharanom-bola ho an'ny firenena ny totongana
noho ny tsy fatokisany mpitsidika avy any ivelany. Tamin'ny taona 2024 izany hoe tamin'ny fiandohan'ny fitondrana Ravalomanana, ny tany fidirana an-tsekoly fototra dia manodidina ny 7.7 ny tombontso kelikely isan-taona izany, ka tamin'ny taona 2024 no nahatratra ny ambony indrindra teo amin'ny tantara satria 7.7 politika napetraka mantsy ny fananganana sekoly vaovao sy fantarana ny sekoly efa nisy, ny fampiroboroboana ny fampananana asa, ny fanabeazana ho an'ny zaza amin'ny faritra ambanivohitra ary ny fanampinana fianakaviana amin'ny fitaovam-pianarana sy fanabeazana fototra. Ity tableau ity izay mampiseho ny zava-nisy teto Madagasikara hatramin'izay tatitry ny banky iraisam-pirenena. Philbert Tsiranana 700 ka hatramin'ny taona 700 efatra ka hatramin'ny 500 ny arikarena fahobe. Didier Ratsiraka 770 ka hatramin'ny taona 370 aotra ka hatramin'ny 300 ny fitombony arikarena. Didier Ratsiraka ihany ny taona 770 ka hatramin'ny taona 2020 ray ka hatramin'ny 200 ny fitombony arikarena. Marika Ravalomanana 2020 ka hatramin'ny taona 2020 dimy ka hatramin'ny 700 ny arikarena. Any Rajoelina 2020 ka hatramin'ny taona 420 aotra faingo telo ka hatramin'ny 200. Ery Rajoelina Romampianina 420 ka hatramin'ny taona 420 telo ka hatramin'ny 400 ny arikarena. Any Rajoelina 720 ka hatramin'ny ankehitriny roa ka hatramin'ny 500 ny arikarena. Raha io tarehimarika io dia mbola tsy nisy nahadingana ny ezaka vita ny fitondrana Ravalomanana tamin'ny fanatsarana toe-karena sy ny sosialy teto Madagasikara. Tableau mampiseho ihany koa fa tsy mety tafarana ny fiainandra malagasy hatramin'ny androany. Traikefa sy fahaiza-mitarika no vahaolana hoy ny mpanara-baovao. Fa lafim-baovao afa tanteraka kosa mpandraraha olom-bofidy miisa 13 no namoahany ministeran'ny atitany sy fitsinjaram-pahefana fanapahana fa tsy afaka mivoaka any Madagasikara na IST ho an'ny omaly. Andro kosa nefa dia namoaka taratasy ofisialy ny ministeran'ny fitsarana tamin'ny alalan'ny fampanoavana fa foana ho an'ny olona 12 tamin'ireo 13 izay voasoratra ny IST. Fanampanazavana makasika ity vaovao ity eo amin'ny rindratsarin'ny niaro tanjona. Hasnain Herji, filoha tale generaly teo alohan'ny vondrona Aksiana, Mustafa Herji, tale generaly ny orinasa Oceantrad, Yamil, mpitantana ny Kenkery 2000, Yavar Hussein, avy amin'ny vondrona Filatex, ny colonel Patrick Rakotomamonjy Simon, tale ny sampandrarany fitarainana teo anivon'ny fiadidinan'ny fanavaozana, Raharson Vonjiniaina, candidat bentanana tehiroka avy amin'ny Antokotimy, Razafindrazaka Emmanuel Naibolo, contrôleur général de police nationale efa misotro ronono, Rafay Arivo Yarso Josea, mpiambina manokana ny filoha teo aloha Rajoelina, Marka Ramiarinjatovo, bentanana teo aloha ao Ialasora sady mpitantana orinasa, sy Patrick Ramiaramanana, bentanana teto Antanarivo teo aloha, Olianitra, mpiasa eo anivo ny fatijeranana, Yves Georges Andrea Miaja, député any Ambositra, ary Lambert Besoa, Eric, sénateur teo aloha. Tsy voafetra amin'ny sehatra politika sy ny toe-karena ihany ireo voakasika, fa misy koa mpiasam-panjakana ambony sy olona akaiky ny mpitondra teo aloha. Araka ny fanapahana izay nivoaka teny amin'ny tambajotra serasera, dia mifototra amin'ny lalàna, mifeny fivezivezen'ny olona sy ny fangatahana avy amin'ny manampahefana ara-pitsarana ity fanapahan-kevitra ity, izay heverina fa mifandray amin'ny fanadiadina na raha mbola eo ampikarakarana. Nivoaka omaly raha fitomboka ity fanapahana avy amin'ny ministeran'ny atitany izay nosiniavy ny sekretera generaliny. Androany any anefa dia nisindray ny taratasy nivoaka teny amin'ny nivony tambajotra avy amin'ny teo anivony ministeran'ny fitsarana tamin'ny alalan'ny fampanoavana fitsarana ambaratonga faharoa eto Antananarivo milaza fa esorina ny fandrarana tsy hivoaka ny tanin'ny Madagasikara ho an'ireo olona 12 tamin'ireo 13 voakasika tamin'ny fanapahana teo aloha. Araka ny voalaza ao amin'ilay taratasy dia tsy misy sakaraintsonjy amin'ny fivoahan'ireo olona ireo hiala ny firenena. Ny colonel Rakotomamonjy Patrika sy ny olona teo aloha Besoa Erika sisa no tsy tafiditra tamin'ilay lisitra. Arak'izany dia izy mirahalahy mianaka ireo no hiara ny IST. Fantaniana maro no apetraky ny mpanara-baovao manoloana ny fanapahan-kevitra niova tao anatin'ny ora vitsy maromaro. Andrasana izay fivoarana ity vaovao ity.
Vao makasika ny fanavozana kosa indray mila ampina ny fitondrana fanavozana hoy ny RNR na ny Rassemblement National pour la Refondation tamin'ity androany ity misy ny fahavononana fa ireo paikady hoentina miatrika sy manatanteraka ny dingana fanavozana no tsy maintsy ifanampiana raha ny fanazavana andray anjara amin'ny fanolorana volavolan-kevitra andrafetana ny tondrozotra anarenana ny firenena idirana any amin'ny Repoblika fahadimy arak'izany ny RNR drafitra samatipaika momba ny fanorenana efa vona eo ampelantanan'izy ireo mba ho tantsoroka ho an'ny fitondrana anatanterana ny fanorenam-pirenena na ny Refondation raha ny fanazavana atrany tato-baovao ny Ando Miaratina eo amin'ny sary sindatsary ny mbola avatsara. Efa ela ny RNR no niantsony amin'ny tokony irisona amin'ny fanorenana anafahana ny firenena anatin'ny fahalovana sy ny fahantrana saingy tsy noenoana atonga ny fotoana tsy maintsy irisona amin'izany anatin'izao vanim-potoana fanavozana izao izy ireo mila ampina ny fitondrana fanavozana hoy ny RNR na ny Rassemblement National pour la Refondation androany misy ny fahavononana fa ireo paikady hoety miatrika sy manatanteraka ny dingan'ny fanavozana ho tsy maintsy fanampiana manana ny drafitra samatipaika momba ny fanorenana ny RNR ka rosin'izy ireo ny fitondrana fanavozana ho tantsoroka ho azy ireo anatanterana ny fanorenam-pirenena na ny Refondation. Ndao ampina le fitondram-panjakana ankehitriny dia hitanay hitataratra ao anatin'le programa iny fa misy tokoa le finiavana ny fahavononana fa ndao ampina fa tsy hoe alentika ny fitondrana tsy mitovy zany ka zahay resy lahatra amin'ny FDB ao fa mila kosa ampina izy hitako hoe zavatra tsy ampy eo ivoatsika hitanareo fa tonga eo ny SADC any mois de mai laza ho tonga ry zareo raha atsika mahatafatsangana an'io alohan'ny mois de mai mangina ny momba azy ireo fa vitan'ny malagasy izy. Nanambara ny RNR fa manana ny mampiavaka azy ity drafitra asa ity ho an'ny fanorenana rosin'izy ireo ity tafiditra anatin'izany ny tokony ametrahana ny Haute Autorité de la Refondation na nefa ifanavy ny fanavozana sy ny Haut Conseil de la Défense Nationale na ny filan-kevitra ambony momba ny fiarovam-pirenena efitra izay mitondra makany amin'ny fitoniana famarina toerana eto amin'ny firenena ary fampiatiana ny malagasy no mafisin'izy ireo fa mbola anatin'ny Repoblika faefatra isika amin'izao tsy azo tazany potsiny ireo lesoka mbola misy ka mampimenomena ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao mbola ao anatin'ny Repoblika faefatra isika mbola ao anatin'izany tsara tsika eo kanefa be dia be ny lesoka za tsy manafina an'izany aminareo ety be dia be lesoka ary maro vahoaka malagasy no mimenimena amin'izany zay le ovaina ahoana ny fomba fiasa vaovao amin'ireo androm-panjakana zay ho tonga fa tsika zao karazana varavarana mitondra atsika mankany amin'ny Repoblika fahadimy zao karakaraina zao zay mahatonga atsika hoe apetraho ireo androm-panjakana reto le ACDN sy ny Haute Autorité de Refondation hikarakara an'izay ireo nama eto ambony tany tsisy olona hoe tsy nanota na tsisy olona tsy solafaka amin'ny fiainany zay le arentsika zany fa tsy atao ifanenjehana zany tsy atao ifamonoana zany zay le fahendrena malagasy de malagasy ary tsy ritiny zao hoe Madagasikara amin'izay fahendrena zay hatramin'izay ka tsy tianay RNR ho ravo zany raha ny fanazavana batolotra ny filohany fanavozana ity tondrozotra na drafitra asa ity drafitra hafa izay miainga atao amin'ny fankakevitra teny fotony sy isamparitra mba ho tantsoroka ho an'ny fitondrana anatanterana ny fanorenam-pirenena na ny Refondation. Toy ny zavanisy tetsy amin'ny ACM kosa indray dia androany maraina tamin'ny valora ny fotoana ny fanomezana fa anatanterana ny famindram-pitantanana teo amin'ny talemisana ny fitantanandra sy ny fitantanam-bola na ny dafa teo aloha sy ny dafa vaovao eo anivon'ny aviation civile de Madagascar na ny ACM tsy tonga tsy tao amin'ny Brown nefa ny dafa teo aloha Barizola Rajonarvelo izay fantatra fa tsy mitana io andraikitra io intsony araka ny fanapahan-kevitra ny filan-kevi-pitantanana araka ny fanazavany tale general ny ACM fa ny Alban Rakotoasoa dia efa nisy ny dingana natao tamin'ireo tompony andraikitra isa-tsokajiny mba azahoana mamerina ny fananany fanjakana nampiasainy io tompony andraikitra teo aloha io toy ny fiara sy ny brao nanda tsy nanasoniny antota taratasy fanolorana andraikitra i Brisola Rajonarvelo ary tsy tonga teny amin'ny broni ACM teny Tsimbazaza ny tenany mbola tazana teo antokotany ACM kosa ilay fiara nampiasainy dafy
teo aloha ary novakina ny kodiarana tsy ahafaly mihetsika. Mbola teny antoerana koa ireo mpitandro filaminana niambina ny brony ACM andrasana ny mety ho toy ny raharaha. Vaovao makasika ny tombaovao malagasy kosa anomboka rampitso ary aratra atelona ny fankalazana ny tombaovao malagasy raha ny tetiandro nomeny ny mpikarakara na dia tsy mbola nambara tsy nambara ofisialy fa andro tsy asana fa andraisaka rama ny tombaovao malagasy dia maro ireo olona tonga naka ny fidiovana atranomaly teny amin'ny kianjany kanto Mahamasina. Itataratra hoy ankoay fa mivery atsikekely ny fankalazana ny tombaovao malagasy ary vahoaka malagasy no tena mavitrika amin'ny fanamariana izany. Ndo rahatsika ny tatovaovao ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sarisindrantsariny Mathieu Prince. Ankalazaina mandritra ny 3 andro ny tombaovao malagasy amin'ny titanty ary efa nanomboka omaly ny fizarana ny fidiovana tsy eto Antananarivo ihany fa miparitaka amin'ny faritra maro manerana ny nosy ny fankalazana mitondra amin'ny famerenana asina ny fahalamafisana ny fihavanana ary ny fikatsahana ny fahalavorariana eo amin'ny fiarahamonina ny fanarahana ny fomba malagasy. Miamaro ireo malagasy miverina mankalaza ny tombaovao malagasy ka ilaina ny fanohizana ny fanaitanana eny an-tsekoly sy eny anivon'ny fiarahamonina mba hampiroboroboana ny kolotsaina hoy Yankoay izay laza fa azo ampifandraisana tsara ampifandrosoana moderna ny fomba malagasy ary tsy voatery kikitapakazo sy andeha any amin'ny doany avao mandala ny fomba malagasy. Taloha zao raha nanao tombaovao malagasy olona kely 10, olona kely 100 raha farambetsaka ny tonga manotrona anao. Zao anao manao tombaovao malagasy ianao ndray nikitikitihan'ny olona izany rovina ihany le andro tombola hanina mba hampalalao ihany zay hoe rovina fa tena efa tsy andre zany hoe zay koa no mahatonga le hoe tsy maintsy mezaka maka toerana melehibe tamin'ny voalohany teo amin'ny sisina arabe amin'ny Mahamasina teo de vahoaka kely vitsivitsy tsy vahoaka akory aza raha zay no mahadika azy. Zao tsika tafiditra aty amin'ny Kianjabe ny Mahamasina efa tena hitanao zany hoe miaina le olona ary indrindra mbola any an-tanako foana zany hoe tokony hiainana na any an-tsekoly na eny amin'ny fiarahamonina na any am-piasana na eny amin'ny sehatra rehetrarehetra eny zany le fanentanana ho fampandrosoana ny tontolon'ny kolotsaina sy ny soatoavina. Tsy hoe rehefa miaina amin'le fombandrazana sy le soatoavina de tsy maintsy hoe mikikiky tapakazo, tsy maintsy hoe mandehandeha any amin'ny loharano, tsy zany mihitsy fa hoe fireharehana fiainana amin'ny Malagasy anao fotsiny ihany toe-tsainy zay de efa zava-dehibe ananana aloha. Ankoatra izay nanamarika Yankoay fa mbola tsy tafiditra ho isan'ireo andro tsy asana ny fandraisana karama ny tombaovao malagasy na dia efa nisy aza ny fanapahan-kevitra ny vahoaka nandritra ny filakevitry ny minisitra tamin'ny alalan'ny didim-panjakana na degré laharana 4 tsipika otraotra enina tamin'ny 7 janoary 4 mihitsy moa dia ozy aho hoe zaza mbo gaga ozy raha zao zay sao zava-mitranga efa nilazany zany ange ny tompona raiky mpanjakany hoe ny tombaovao malagasy amin'ity dia andro tsy fiasana ary nisy conseil de ministre efa nivoaka mihitsy le degré kely hitako mihitsy zay zavatra efa navoaka hoe ny andro ny tombaovao malagasy amin'ity dia ny ny andro tsy iasana. De rehefa nanonona zay andro tsy iasana zay izy dia avy eo amin'izay nefa lasa nisy napiditra hoe fa ny daty ho resana ny concertation nationale dia nefa le concertation nationale tsy hitako ihany zay marina fisady matory miarina ozy le fiteny dia io moa zany mbola tsy nisy resaka, tsy nisy valiny, tsy nisy hoe ahoana. Mbola matoky vao talata androany amin'ny lakamisy ny 12 martsa mino afa olo-kendriny any ambony any mahita n'izao fahamaron'ny vahoaka mahafoy ny asa mandrara, mahafoy ny adidy amanandraikitra hatramin'ny mpianatra zao efa irava amin'ny mpianatra kelikely eo dia ho hitanareo nge ny mpianatra tonga milahatra maka an'io fidiovana io. Nanomboka omaly ny fizarana ny fidiovana teto amin'ny kianjan'ny kanto ary niparitaka manerana ny nosy zany ilaina ny midio andraisana ny taona vaovao ho ireo olon-tsotra tonga anahaka izany tetỳ an-toerana androany. Eo ny zavatra maro izay ny aina natao anatin'ny taona nandeha dia andray ny taona vaovao ianao eo ny fangataham-pitahina mila midio zany ianao ary manarak'izay ny faharoa manaranarak'izay dia eo ny hery anakefatra zany ny rivotra, ny rano, ny tany, ireo zavaboary dia ilaina ny
mampifanaraka amin'izay amin'ny mamalagasy zany dia ilaina ny mampifamanaraka amin'izay zavatra rehetrarehetra zay dia andray amin'ny taona vaovao dia mila midio ianao mangatapitahina amin'Andriamanitra mba ho sosiny tsara no hiainana amin'ity fiainana eto an-tany ty. Amin'ny mamalagasy dia miomana ho kosa ny faneho-kevitry ny olona sasany izay naneho ny fahavonona ny atrika ny taom-baovao malagasy ary hanao fety tahaka ny fitsenana ny taom-baovao vahiny. Ohatra ny hoe finoany tena mamalagasy ny tena aloha, ohatra hoe isaky ny mandro dia angalana ilay tsongo kely dia androana ilay izy dia isotroany tena mamalagasy ny tena aloha. Dia tena ohatra ny hoe zany hoe taom-baovao hoe taom-baovao zany no andraisana azy ohatra ny hoe raisina amin'ny ohatra ny hoe voalohany taona amin'ny calendrier vazaha. Teneniny tena zany mamalagasy ny tena dia vao maika ohatra ny hoe mampanabe ohatra ny hoe mitombo hatrany zany ohatra ny hoe hita mitsy le olona zany hoe fanentanana koa moa zany efa tena maherinanja mihitsy satria hatrany ivelany ara zany hoe misy izao miantso an'izao zao vao maika ohatra hoe neniny tena no zay le izy. Anomboka raha mipitsy-tolakandro ny fankalazana ny taom-baovao malagasy amin'ny alakamisy no tena andro anamariana izany amin'ny alalan'ny fitsofan-drano, ny anim-pitoloha, ny tatao ary ny avy-tsy-maty itoy ny zoma zany amin'ny alalan'ny fampisehoana hira gasy goavana raha ny fanazavana nomeny ankoay hatrany. Isokatra amin'ny 3 ora kosa ny vavahady eo amin'ny kianjan'ny Barea P3 rampitso ary mpanankanto maro anao tsy mandrimandry hitsenana ny taom-baovao malagasy amin'ny ditonty mikasika ny fanamariana ny taom-baovao malagasy moa dia namoaka fampitam-baovao ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina fa efa nisy ny ezaka natao nampidirana ny taom-baovao malagasy ho andro manokana mariana ara-panjakana ny volana desambra 2024 araka ny didim-panjakana laharana 2024 tsipika aotraotra enina. Noho izany ara-dalàna ny fanamariana ny taom-baovao manomboka amin'ny ditanty raha ny voarakitra ao amin'ny andininy faharoa amin'ny didim-panjakana io ihany dia ao aorian'ny fikaolan-doham-pirenena andraisan'ny mpisehatra ara-kolotsaina maro anjara no iarahana manapaka ny famaritana ny daty tokana iombonana koa satria tsy mbola totosan'ny fikaolan-doham-pirenena dia mbola mipetraka ireo fanamariana sy fankalazana ny taom-baovao malagasy araka ny fandaminana ireo mpikarakara rehetra amin'izao fotoana izao. Fa tamin'ity androan'ity dia nahitana filaharana teny amin'ireo tobin-tsolika sasany teto Andrenivohitra tsy nahitana lasantsy. Mampahafantatra ny mpanjifa moa ny ofisy malagasy misahana ny solika na ny OMS fa misy olana famatsiana lasantsy super carburant 95 eto Antananarivo sy Toamasina noho ny fianjanana any Moyen-Orient. Ny sambo Advantage Passion izay mitondra ny super carburant 95 pétrole lampant ary gazoil isambolana dia ho tonga ao nisarana tsambony Toamasina androany talata 17 ny volana marsa riva nikasa iainga tamin'ny 4 ny volana marsa 2024 io sambo io 5 ny fahasivy ny volana marsa vao afaka tafainga izany hoe tara 10 andro na izany aza dia nafangiana ny diany izany hoe 7 andro fa tsy raiky amby 10 andro mba ampienana ny fahatarana amin'ny famatsiana solika eto Madagasikara. Mba hiatrena izany fahatarana izany dia efa nisy ny fepetrany raisina araka ny fanazavany OMS eo ny famerina ny fividianana lasantsy eny amin'ireo tobin-tsolika izy koa ny famondrana tahiry avy any Mahajanga ary fanokafana tahiry ao amin'ny depôt ao Larbi. Rehefa tonga ny sambo ka tafidina ireo entana ary voatatitra aty Andrenivohitra dia iverina tsikelikely amin'ny laony ny famatsiana ary ho ara-dalàna izany manomboka ny zoma 20 ny volana marsa 2024. Miantso ny mpanjifa ny OMS mba ho tony ary tsy hitahiry latsantsy be loatra satria mety hitera-doza toy ny afo izany ary anakorontana ny fizarana solika ihany koa raha ny tenimita izay nataony teo anivony OMS hatrany.
tontolon'ny politika miantso ny fitondrana fanavozana ny syndicat-n'ireo mpandrara eo anivon'ny fonja mba amerina andinika ny fitakin'izy ireo ny amin'ny tokony ametrana sekretera-panjakana hitantana ny fandraran'ny fonja maleo tena kokoa ary afaka mampiroborobo ny fonja rehetra manerana any Madagasikara ireo mpandraran'ny fonja rehefa mipetraka ny sekretera-panjakana miadidy izany raha ny fanazavana atrandry tato bavao ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sarindratsary ny Mathieu Prince. Nisy ny tokony fanomezana tao aorian'ny tolona natao nampanantenan'ny Repoblikan'ny Fanavozana fanome toerana sekretera-panjakana ny fandrarana ny fonja saingy miandry ny fokonan-doham-pirenena hoy ny syndicat-n'ireo mpandrarana ny fonja napatsia niova nefa ny zava-misy amin'izao fotoana satria nisy ny fanolorana ny fandaharana asan'ny Repoblikan'ny Fanavozana sy ny fanolorana ny Praiministra. Arak'izany, fotoana izao ametrahana ny sekretera-panjakana isahana ny fandrarana ny fonja azahoan'ireo mpandrarana ny fonja faleovan-tena amin'ny fanatanterahana ny asany. Tsara angamba raha izao ny fotoana hanomezana anay ilay sekretera-panjakana iadidy anay eo anivon'ny gouvernement vaovao izay hijoro dia manao antsoavo zay amin'ny filoham-panjakana jaina sy ny Praiministra lehibe ny gouvernement vaovao mba hanome anay sekretera-panjakana ao anatin'ny gouvernement vaovao izay hijoro. Faharoa manaraka an'izay mitodika manokana ny andriamatofiloha izahay satria tsy misy mahafantatra ny mpandrarany fonja mihoatra anay izahay mpandrarany fonja ihany ka raha misy zavatra tokony fantarina mahakasika ny mpandrarany fonja izahay ihany tena mahafantatra izahay tompony fa tsy olona hafa akory. Izay dia naovana antsoava mandriamatofiloha manokana mba tsy rebereben'olona amin'ny zavatra tsy marina sy tsy mitombo fa izahay dia tsy mivadika ary tsy hivadika amin'ny tolona izay fanarana natao ary eo akaiky ny fitondram-panjakana hatrany. Atanjona amin'ny fananana sekretera-panjakana misahana manokana ny fonja ny ahafahana manatratra ny fahaleovan-tena amin'ny fitantanana sy mampiena ny fandaniam-bola be loatra amin'ny toeram-pamonjana. Everin'izy ireo fa azo jerena ihany koa ny fampiasana ny herin'ny voafonja amin'ny asa fampandrosoana izay mety hitondra tombotsoa an'ny firenena raha voalamina tsara. Raha izahay maleo tena dia afaka miexploiten'ireo voafonja hamokatra ary tsy andany vola itsolo fanjakana amin'izay zavatra izay fa izahay koa raha mety hisy ampimbava amin'ny famokarana ho an'ny vahoaka malagasy. Eo ihany koa ireo établissement public raha tsy tenitsika reny commune eny na université na hôpitaly afaka manampy an'ireny izahay amin'ny main d'œuvre izay hita fa mandany vola eny anivon'ireny commune reny sy ny anivon'ny établissement public sasany. Zany zavatra zany azo atao ary tsy eto Madagasikara fa firenena mandroso rehetra izany daholo ny zavatra misy. Ny voafonja tsy avela fotsiny ho haingohaingo ny fonja fa ho ampiasaina ho atao fitaovana ho fampandrosoana ny firenena. Izahay mahana fahaiza manao mahakasika an'izay ny anaranay zany zavatra zany nandehana fotoana tany amin'ny école nationale ka tiana ho ampiarina. Namafisin'ny syndicat mpandrarany fonja fa miray fohatrany amin'ny tolona efa niarahana nanao izy ireo kanefa mangataka ny enona ny fangatahany. Vavao avy amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompina isan'ireo mpiasa nanao fitakiana anesorana ny ministra ireo mpiasa eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompina. Ao anatin'izao fanomanana ny fananganana gouvernemanta vavao izao dia mitaky ministra afaka hiara-iasa amin'ireo mpiasa ny syndicat raha ny fanazavana izay nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Tato bavao ny Narcisse Karazafy saritsindratsary ny Mathieu Prince. Manoloana ny fiomanana amin'ny fanendrena ireo mpikambana vaovao amin'ny gouvernement Tarajoana Arsan nanao antsoavo fanipiton'ireo syndicat ny mpiasa eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana nampatsiahy ireo mpiasa fa ministra teknisianina mba hafeny sehatra iandreketany ary mahay mihaino ny etaetan'ny mpiasa eny fotony no tokony ho tendrena. Maro ireo sosikevitra nentin'ny syndicat anatsarana ny fiasan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ka anisan'izany ny fanamafisana ny fifampiresahana eo ampitantana sy ny mpiasa. Napetraka koa ny protocole d'accord mikendry ny fanatsarana ny tontolon'ny asa sy ny fampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompiana raha ny fanazavana. Eto zany izahay dia mangataka aminao Andriamatoa Pererema ianareo ho conseiller ary indrindra koa ianao Andriamatoa Praiministra mba olona tena ahay andraikitra faran'izy aingana no apetraka eo. Misy zavatra
krizy a mahakasika an'io vary io, krizy mahakasika ny orge teneniko teo a, ny vidiny vokatry ny tatsaha amin'ny akabena izay iarahan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana miara-miasa amin'ny ministera ny varotra sy ireo rehetrarehetra koa mahakasika an'ireny a tetikasa sy fandaranasa ataon'ivony ity ministera ity izay atreto aloha dia mbola tsy hita soritra mazava ny fiatraikany a amin'ny fiainan'ny tatsaha. Izay zavatra izay a dia angatahany sindika hoe izay minisitra tafapetraka eo dia mba hijery ohatra ny ahoana ny ijerena mba tena hampahombo marina an'ireny vola babena trosa babentsika ireny a mba tena hiatraika amin'ny vatana any amin'ny fiainan'ny tatsaha. Anisan'ny lara-pameana ihany koa ny fanarenana ny famokarana tao aorian'ny fahasimban'ny sehatry ny fambolena vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Gezani eo anatrehan'ny krizimbary sy ny olana lalina amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana dia miantso ny fanjakana ireo sindika mba hanendry ministra afaka mijery akaiky sy mama olana fototra takiny ireo mpiasa koa ny ampitomboana ny teti-bola ho an'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny anasarahana mazava ny andraikitry ny sekretera jeneraly misana ny fambolena sy ny fiompiana mba ahafahana mampandeha tsara sy mampahomby kokoa ny asa fampandrosoana eny fotriny. Zany hoe ny ainy zany ny tany amin'nivony présidence zany ny ainy isan'ny nona izakay amin'ny fampitona androany. Fampitona androany dia antsoavo amin'ny fanendrena hoe mba tena olona miaino, olona tena teknisianina, olona tena tondra fanavaozana eo anivony ministera ny fambolena sy fiompiana no mangatanay ho tendrena. Araka ny voalaza namana teo moa dia hoe efa nisy maro be ndreo teknisianina zay maniry teo ministra ny kontaktanay. Izahay zany dia olony fampiresahana sy ny mpifafidy tsy manosika an'izaniza fa kosa nametraka ny critère. Araka ny voalaza teo hoe misy maro be ny critère zay napetraka tao anatin'izay ka rehefa hitanay nety araka le zay noheverana azy dia isana alefanay teo anivon'ireo mpanendry zany. Nagasitraka ny fanapahan-kevitra ndraisan'ny filohan'ny fanavaozana tamin'ny fandravanan'ny gouvernemanta teo aloha ka nanendrena prime ministre Rajon Arsomo ny syndicat ireo mpiasa eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Vaovao avy any amin'ny faritra aloatra mangoro kosa indray iray amin'ireo sompotra arabary eto Madagasikara ny faritra aloatra mangoro misedra fahasahiranana nefa ireo tantsaha any antoerana amin'ny famokarana sy ny fivelomana andavanandro raha ny vaovao ray. Manao antso amin'ny fitoram-panjakana araka izany ny komity miaro ny tolona ao aloatra mangoro mba hijery ity sehatra ity ary miandrandra fepetra mahomby sy fanapahan-kevitra maika izy ireo raha ny fanambarana nataony komity miaro ny tolona ao aloatra tamin'ity androany ity. Tato bavoany Narcisse Karazafy sarotra natsariny Mathieu Prince. Miaina anaty fahasahiranana tanteraka ny mponina manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana tokony ataon'ny prime ministra vaovao lahara-pahamiana araka izany ny fanatsarana ny fari-piaina ny vahoaka malagasy, ny olana toy ny tsy fananana asa, ny fahasarotan'ny fiainana andavanandro ary ny tsy fahampiany fotodrafitrasa dia mitaky vahaolana maharitra sy mazava ho an'ny faritra aloatra mangoro manokana mitaky fiovana lehibe ny mponina sy ny mpisehatra samihafa indrindra ny sehatra ny vary ny ena ny vidim-bary ho an'ny mpanjifa saingy niteraka fahalemen'ny toekareny tantsaha izany ary mampitombo ny fahantrana eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Antso ny fitoram-panjakana isan'ambaratonga ny rehetra izahay mba andray ny fepetra amena ara-toekarena maika sy mazava ary ametraka tondrozotra mba ahafana mamoaka nyreo vary izay manodidina ny 4 taona izay mbola sisa tavela mialohany ny volana Mey 2024 mba iarovana ny toekarenany faritra. Tianay ny mampatsiahy fa mbola maro ireo olana lehibe izay tsy voava any amin'ny faritra izay misy anay. Anisan'izany ny raharaha-pifidianana tao amin'ny commune urbaine na Parafaravola izay nahitana bourrage d'urne, ny tao Tanambe, ny Miarinarivo, Andilamena sy ny maro hafa. Manano tena fiovana entitra sy aingana ny vahoaka malagasy atao aorian'ny fanendrena prime ministra vaovao ary miantso ny fitondram-panjakana sy ny solombavambahoaka Fidèle Razara-Pierre mba hijery akaiky ny olany vary io raha mitohy ny tsy fiainona ireo tantsaha dia mety hiteraka krizy ara-tsakafo izany aoriana kely hoy ny KMT aloatra mangoro. Amma distrika ny Amparafaravola satria mamokatra dia mamokatra amin'ny faritra loatra izany distrika izany dia mangataka izay mba jerena akaiky an'izany raha izany satria
tena fahatiantoka ho antatsara toaka mitoya izao vidim-bary izao. Ambonin'ireo rehetra ireo dia miantso ny filohan'ny fanavaozana ihany koa ny komity miaro ny tolona avy eo aloatra mangoro mba ho tonga hitsidika ity faritra ity azahoan'izy ireo mampita mivantana neta entan'ireo mponina any an-toerana. Faiverina eto Antananarivo renivohitra isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity mitobaka be ny fako amin'ny faritra maro eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao. Tsy mety intsony ny fomba fiasa teo aloha raha mahalana vao rovina ny fako hoy ny faneho-kevitra samihafa fa tokony atao isan'andro izany mba hisorohana ny fiparitany loto sy ny aretina mety ho ateraky ny loto. Mila samy mandray andraikitra tandrefy azy ny rehetra mba anaja ny tontolo iainana sy andray andraikitra rehefa misy ny tokony atao hoy atrany ny faneho-kevitra. Fanadadiny Andro Miaratina eo amin'ny sarisindra ny mbola avatsara. Manasaka ny arabe ary miparitaka ivelan'ny dabapako ny loto sy ny fako amin'ny faritra maro eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao. Efa andro maromaro no tsy nisy nakafako tamin'ny faritra maro toy ny Anosipatra, ny Lanivato, Andohalo sy ny sisa rehefa voadio kosa ny amin'ny faritra hafa. Mila fandraisana andraikitra maika ny resaka fahadiovan'ny tanàna fa tsy tokony andrasana mpitantana vaovao ho ny faneho-kevitra. Dia zavatra horesahana dia mba ny fahadiovan'ny tanàna tena maloto ny tanàna, tena ny zordira tena miparitaka koza hoe mba manaitra andro fitondrana mahefa zany tsy jery akaikany mba anara-maso akaikany le fahadiovan'ny tanàna fa tena mampalahelo njary misaratrivo miteraka piesy io raha vao tsy va afaka vetivety zordira tsika eo ka manaitra ny tompony andraikitra mahefa zany azy tompony andraikitra le zavatra eny mba tsy andrasana ny PDS fa tonga dia mba andray andraikitra zany reo amin'ny commune zany pe ny tanàna moa efa iraha malala moa zany zavatra niseho eto Antananarivo renivohitra fa le zavatra tena mila maika dia mifahadiovana zany. Fahadiovana tena mila maika mihitsy satria teraka aretina ho an'le fiarahamonina zao azy ity ny intole aretina impox azy ity efa tsy fantatra tsony hoe iza marina tena fipetrana io fa alohantsika zany misoroka tindray mitsabo hoe. Feno foana isaky ny ariva ny dabapako. Tsy tokony andrasana fotoana maritra ny fakan'izany fa mila atao isan'andro hisoroana ny fiparitany loto sy ny aretina mety ho aterany ho ny fanazavana. Ankoatra ny fofona maimbo, ny rano maloto miandrony, voaban'ny fako ny fandehanan'ny mpandeha an-tongotra ary tsentsy ny loto ny lakan-drano. Ny olona rehetrarehetra zany tokony samy andray anjaikitra zany amin'ny resaka fako e raha ny tena marina. Tokony isakariva zany alana ny fako ny tena marina. Misy fako foana zany eto rehefa isakariva. Feno foana io zany amin'ny zavatra rehetrarehetra hitanao zao mipetsaka ohatry zao dia misy manary fako foana io feno foana. Tokony zay zany hoe isakariva zany ianao tokony akan'le fako foana zany na feno zany na tsy feno zany tokony ho alaina foana. Fofona tena misy fofona tsy maintsy miaina moa fa raha ohatrinay zao hoe eo dia mandalo satria manapolorina tsy maintsy hoe miezaka foana zany manadio an'iny tsy mandeha tsy maika isan'andro zany izy fa rehefa feno mibaka mitobaka zetra reo ma. Lasibatra mivantana ireo mpivarotra manamorona na manakaiky dabapako. Tsy misy mpividy ny entana vokatry ny maloto mivarina sy miandrona manoloana ny tsena. Raha zao fako tanao reny lasa miparitaka aty feno ohatra aty ambany aty fofona moa dia tsy any koa ny arabe lasa terikely etra amin'ny ana dia lasa be makaty zany le fako e. Tsy mahazo ana zany zay raha vao samvoana be io fako ny tena marina. Tsy mandeha ny tsenako. Tsy mandeha ny tsena satria be fako be dia manidina aty aminay dia le fofona. Eo koa zao ny raha maloto inona mivoaka eo daholo dia tsy mety zany le fako mivitany vangongo aloha zany ny fako alaina foana ihany fa tena maloto. Ankoatra ny fanelingelenana amin'ny fiatriana ny fiainana andavanandro, miatrika mivantana amin'ny fahasalamana ny fahaloton'ny rivotra iainana, tafiditra anatin'izany fiparitany fako sy ny setroka avy amin'ny fiara sy ny ozinina samihafa. Mahazo vanina manoloana izany ireo aretin'ny daovam-pisefona. Matetika izany tsy mipoitra eo ny eo fa efa manomboka amin'ny sery sy kohaka hoy ny mpitsabo. Ireo moa zavatra efa tsy afaka alana fa zavatra efa iainana fa mifanampin'izay fotsiny dia ny ao amin'ny tokantrano kosa tokony ho azon'ny andro sy ho azon'ny rivotra tsara ny eo amin'ny tokantrano mba hampatanjaka ny fiarovantsika amin'ny ankapobeny fotsiny ahafahantsika miatrika ny gripa na ny aretin'ny daovam-pisefona amin'ny ankapobeny. Ny ankoatran'ireo dia ilaina ny amin'ny torimaso dia ny sakafo moa zany tokony sakafo maro karazana maro loko izay tsindriana manokana ny voankazo
ny anamaitso na legioma dia ny sakafo fanamatana crudité otsika karazany maromaro isanandro satria ireo no tena anisan'ny mampiakatra ny hery fiarovany zanak'olombelona. Ny Asandro manalina nalala fako ny SMA, orinasa mpiara-momby antoka amin'ny komina Antananarivo manala ny fako eto Antananarivo renivohitra. Nambaran'izy ireo fa mila andro vitsivitsy vao miverina amin'ny lony ny fahadiovana eny amin'ireo tapa-jordira. Raha ny fantatra, efa vita ny asa fanesorana fako teny amin'ireo tanan-dehibe, saika manomboka androany kosa ny asa fanadiovana eny amin'ny faritra Beponina sy ny tsena, afa-tsy ny tsena n'Andravoangy izay efa vita ny zoma lasa teo. Araka ny nambaran'ny SMA dia mandany solika hatramin'ny 540 litatra isanandro ny SMA amin'ny fandraofana ny fako amin'izao vanim-potoana ny orana izao. Fa tsy maintsy miara-mientana ny sehatra rehetra ahafahana manampy ireo olona mipetraka amin'ny faritra iva izay tena mijaly noho ny tsy fisian'ny rano. Miantso ny fitondram-panjakana sy ny tompona andraikitra isanantsokaziny mba hijery akaiky ireo mponina izay miaina miaraka amin'ny loto eo anivon'ny faritra iva hoy ny vovonana tsy miamboadidy tamin'ity androany ity tato-baovao ny Narcisse Karazafy Sarsindratsariny Mathieu Prince Atrany. Miatrika olana goavana amin'ny famatsin-drano ny mponina ety Andavamambanjezika noho ny fahatapahan-drano amin'ny pompy sy ny bassin vokatry ny tsy fandoavana ireo mpitantana ny sara-pamatsiana herinaratra amin'ny jirama. Nidina ifotony teo anivon'ny boriboritany voalohany moa ny vovonana tsy miamboadidy nijery ifotony ny zavamisy sy ny haino ny fitarainan'ireo mponina atao Andavamambanjezika voaloha sy faharoa. Ankoatr'izay, mitombo hatrany ny olana ara-pahasalamana noho ny fiparitahan-drano maloto vokatry ny fahatsetsehman-tatatra miteraka aretina isan-karazany izany indrindra amin'ireo ankizy efa marefo ara-tsakafo. Vao mandeha ambadika tsika dia dobo-dranon'olona. Inona ny antony? Satria taloha zay dia zatra nanao curage. Mba manao asa tana maro dia misy zavatra kely omena ny vahoaka dia ilay vahoaka miasa mangady ny zavatra manao le curage dia mihenahena le dobo-drano tsy ho afaka daholo izy rehetra fa mihenahena dia miantso ny tompony andraikitra rehetra, miantso ny olom-bao fidy, miantso ny olom-bao tendro mba hijery ny olona ety amin'ny faritra ivo ambany tanàna ianareo manao amin'ny fitenenanareo azy fa faritra ivo ao iaho daoranga mba jerena fa tsy eran'aina ny fiainan'olona ety miara-miaina amin'ny maloto ny olona efa tsy mihinan-kanina dia mbola miara-miaina amin'ny maloto dia mbola tsisy rano mijiry moa raha malala fa dia hitambarana ny délestage tsy manilika ndraikitra manao zay manandrify fa kosa ao aminareo amin'ny commune misy budget kosa tokony ampiasaina hanaovana réduction du risque d'inondation sy ny sisa. Manoloana izao zavamisy izao dia miantso ny firaisan-kina sy fifanomezan-tana ny samy malagasy indrindra amin'ny fanarenana ny sehatra sosialy sy ny fanatsarana ny tontolo iainan'ny mponina ny vovonana tsy miamboadidy. Fa anatanteraka fitsidiana ty Afrika ny Papa Léon 14 ary itety firenena maromaro ny tenany manomboka ny 17 ny volana aprily ho avy izao aritra 10 andro eo izany fitsidiany Papa aty Afrika izany ny antsipriany izay ary. Ny 12 aprily ka hatramin'ny 13 aprily 2024 no hanateterahan'ny Papa Léon 17 fitsidiana voalohany aty amin'ny firenena afrikana taorian'ny nahalany azy ho papa. Mandritra izao fitsidiana izao dia sy firenena iray ihany no handehanany fa maromaro hanomboka any Algérie ny diany avy eo any Cameroun, Angola ary Guinée Équatoriale. Tanjona lehibe amin'izao fitsidiana izao ny fiantsoana fandriampahalemana amin'ireo faritra misy herisetra sy fifandirana indrindra ao Cameroun ary ny fampihavanana eo amin'ny samy mpino kristianina sy ny silamo izay maro anisa ao Algérie. Mandritra izany koa dia isiaona amin'ireo filoham-pirenena avondrom-pinoana katolika, mpiandraikitra ara-pinoana, mpianatra, mpiasa sosialy amin'ny asa fiantrana ary amin'ireo marary eny amin'ny hopitaly sy ny voafonja ny Papa Léon 17. Ny fitsidiana toy izao dia sy fankalazana ara-pivavahana fotsiny ihany fa fanantenana ho amin'ny hisian'ny fandriampahalemana, ny fanafoanana ny kolikoly, ny fifampiresahana amin'ny samy hafa finoana ary ny fanohanana eo amin'ny samy mpiarabelona indrindra eo amin'ireo firenena afrikana. Ny Grand Canyon toerana mampitolagaga any États-Unis any sy ny trondro antsoina hoe ambistoma no afakely hoentina amintsika indray amin'ity andro any ity. Ao amin'ny faritany Arizona any États-Unis any no misy ny Grand Canyon. Iray amin'ireo toerana voalaza ho anisan'ny mahatalanjona indrindra eran-tany. Voasikazy ho vakoka iraisam-pirenena ny Grand Canyon izay mahasarika mpisidika an-tampitrisany isa-taona. Kanto dia kanto tokoa ity toerana ity satria ahitana loko hafakely maro isan-karazany arakaraka ny lokon'ny masoandro.
voalaza fa noho ny fikoriana ny renirano Colorado nandritra ny antapitrisany taona maro no nanome ny endrika hafakely an'ity toerana ity ho toy izao. Midadasika dia midadasika ny Grand Canyon araka izany anarana izany satria mirefy hatrany amin'ny 700 kilometatra mahery any ary iray faingo 4 kilometatra eo ny halalin'ny toerana sasany. Amin'izao ankehitriny izao dia mbola mitana ny laza ny ho toerana tsy manam-paharoa eto an-tany ny Grand Canyon. Mahasarika ny sainy maro indrindra ireo mpahay siansa ity trondro manana tongotra 4 hafakely ity izay hitany amin'ny farihin'ny Mexico City. Mahavita miaina eny ambonin'ny tany sy any anaty rano ny ambistoma, biby andrano matetika antsoina hoe trondro mandeha an-tongotra na dia sy tena trondro aza izy fa karazana salamandra. Ankoatra izany dia manana endrika tsy fahita firy ny ambistoma. Malama ny lohany, ireo rasana misy kofehy manodidina ny lohany no miantoka ny fifohan'ny rivotra any anaty rano. Sy tena miaina mahatra ety an-tanety moa ny ambistoma fa any anatin'ny rano no tena andanian'ny androm-piainany. Mahavarina ny ambistoma tandidin-doza nefa ity karazana trondro ity ankehitriny no ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny loto. Miezaka miaro azy hatrany anefa ireo fikambanana maro misy any an-toerana satria mety ho fanalahidy lehibe amin'ny fahalalana ara-pitsaboana ity biby hafakely ity. Tapitra ny fampalalam-baovao-tsika tompoky lahy sy tompoky vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ankasitrana ny teknisiana sy ireo namana mpanao gazety nahafahana nanatontosa izao fampalalam-baovao izao ny tena koa mametraka ny soafatsara tompoky lahy sy tompoky vavy.